dia inany koa no ivadiantsika eo amin'ny pejy vaovao ny fampianarana. Nanomboka androany ny fanadinana enim-bolana faharoa ho an'ireo mpianatra miofa nataon'ny CNT Mady manerana ny nosy. Ny zoma 13 septambra ho avy izao vao ifarana izany fanadinana izany. Mpiadina miisa 7 sy 1 alina manerana ny nosy no miatrika ny fanadinana enim-bolana faharoa tao am-pianarana 5 sy 2 arivo 4 sy 2 arivo izay nanaraka ny fiofanana tao amin'ny CNT Mady ka niparitaka tamin'ireo fanadinana miisa 430 manerana ny nosy izy ireo. Nanomboka androany ary tsy farana raha tsy ny zoma 13 ny volana septambra izao ny fanadinana. Androany maraina zany ny première épreuve dia mifarana amin'ny zoma 13 ny volana septambra 4 sy 2 arivo. Ny examen araka ny fantatritsika dia manerana amin'ny Madagasikara hatrany Degoa ka hatrany Fort Dauphin. Ny zavatra azo lazaina angambany tamin'ny androany zany tamin'ny fihetim-boany dia tsy dia nisy zavatra tena hoe mety nanahirana todo soamatsara any amin'ny toerana nanaovana fanadinana avokoa ny chef de centre mandritry ny centre 13 hafa zany ankoatrany Antananarivo todo soamatsara any avokoa ny sujet d'examen rehetra milamina tsisy zavatra hoe okianina zany raha ny épreuve voalohany natao androany maraina. Ho an'ireo mpiadana tetsy amin'ny ivim-panadinana na lycée Zizira Bearvelo dia tsy dia nanano sarotra ny andro voalohany tapany maraina tamin'ity fanadinana ity. Tahaka ireo fanadinam-panjakana rehetra dia tomombana avokoa ny fanomanana ny fanadinana na teo amin'ny mpiadana izany na ny lafina ara-teknika rehetra. Ankoatra ny tetsy amin'ny lycée Zizira Bearvelo sy ny Epopera Bearvelo dia isan'ny fitoeram-panadinana teto Antananarivo ihany koa ny CEG sy ny lycée Nanisana, ny lycée Jules Ferry ary ny LMA Biflo. Ahitra iray volana sy tapany kosa vao ivoaka ny valim-panadinana satria eto Antananarivo avokoa no tsaraina ireo taratasy-panadinan'ireo mpiadana manerana ny nosy. Manomboka amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao kosa ny fisoratana anarana ho an'ny tao am-pianarana 12 sy 2 arivo 17 sy 2 arivo.